manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Randriary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tovoka. Manonona ny fahasoavana ny fitahin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy izay manaraka hatrany ity fandarana ity eto Madagasikara sy aty ampitan-dranomasina, na aty ambanivohitra na aty amin'ny faritany aty. Be dia be aminareo no mihaona aminay ary mijoro vavolombelona mandray fahasoavana amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Ny fandrenesana tenin'Andriamanitra tokoa dia afantarantsika bebe kokoa n'Andriamanitra, ary amin'ny fotoantsika mahalala an'Andriamanitra dia mahalala tokoa tenantsika, toerana misy atsika, toerana miatrahan'ny baiboly atsika mianakavy. Ary rehefa fantatrao momba an'Andriamanitra dia misy fahasoavana tonga mitombo ny hery ao anaty, arakaraka ny alalana ny tompo, arakaraka ny alalana ny tenin'Andriamanitra no ananantsika firaisana amin'ny tenin'Andriamanitra no itombony fahasoavana, itombony ny hery ary andraisana fanasitranana, andraisana fitahina. Ka izany ny antony inarantsika tenin'Andriamanitra androany. Misy zavatra ho atsangan'ny tompo, misy zavatra ho arenin'ny tompo, misy zavatra ho ahitsy, misy zavatra dingana ho atao indray izay andrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay ka dia aoka hitombo indray ny fahasoavanao ao anatin'izao fianarana tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao pasteur Tovinarivo Tremarivony. Miarabantsika tompoko, ary dia manonona ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy eto Madagasikara, aty Eropa manontolo aty, indrindrandrindra moa zany tsika eto Paris, eto Marseille, eto Toulouse. Miarabantsika ihany koa ireo rahalasanabavy eto Moscou izay mifandray tsy tapaky tsika, dia manonona ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika aty amin'ny renivohitra ny fanjakana Rosianina aty izay manaraka an'ity fandarana ity isan'andro dia misy fianakaviana maromaro malagasy manaraka an'ity fandarana ity dia manonona ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika tompoko. Tsika ety New York sy eto Dallas eto ihany koa tononona ho anao ny fahasoavan'Andriamanitra, ary tsika malagasy mila ravinahitra aty amin'ny tany Arabo, aty amin'ny tany Arabo izay misy fotoana miafiny ianao miaino an'itony tenin'Andriamanitra itony. Tsika eto Koweït, eto Liban ary ianareo eto Dubai moa zany dia mazava ho azy tsy adonona mihitsy. Malagasy rehetra manerana an'izao tontolo izao na vahiny, indrindrandrindra itsika eto Antananarivo sy Madagasikara iray manontolo. Ivavakasika amin'izao fotoana izao raha misy azony tsy fahasalamana aminao na ny zanakao na hoe anatin'ny olana mafy ianao amin'izao fotoana izao, mila vahaolana na misy zavatra ilainao fidiran'Andriamanitra tsehatra, intervention n'Andriamanitra, dia manasanao amin'izao fotoana izao. Raha azo atao ianao matoritory io dadatoy misisisiny io ianao tsakany ianao amin'izao fotoana izao, mipetrapetraka io raha manana hitanao hoe misy zavatra mavesabesatra, misy zavatra ilainao entina mbavaka amin'izao fotoana izao. Dia hoe rivavaka sika sao voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy roa na telo mifanaiky angatazavatra amiko, raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako teo afoany dia ho tanteran'Andriamanitra ho amarin'Andriamanitra zany. Rivavaka sika sy ianao amin'izao fotoana izao eo koa pasteur, dia apetrao amin'ny faritra marary ianao ny tananao, ary raha manana olana ianao misy hoe hiatrika tribunal na hoe tsy fantatra misy zavatra ao atrenao, apetrao amin'ny lohanao fotsiny ny tananao dia hivavaka ho anao amin'izao fotoana izao. Raha io miray saina miray fo amin'izao rahalasanabavy any amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesana izao onjam-peo zao amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaranao Jesosy tompo no andraisako fahefana, ary amin'ny alalan'ny ranao Jesosy tompo, satria zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry, noho ny amin'ny rano zanak'ondry, ary dia nazera ilay fahavalo, nazera ilay mpiampangan-dralahntsika. Dia ny mpankazy andreo manala tena ten'Andriamantsika ary tsisy fitoerana ho anazy tsony
tany an-danitra resiny devoly amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo a nanonako ihany koa ny rano Jesosy ato anatin'izao tokantrano zao ary dia voazera tokoa ny fahefan'ny satana minjera ato amin'ity toerana ity koa ny herin'ny maizina rehetra ka dia tsisy toerana ho anazy tsony ampy zay fotoana nitsanganan'ny satana tato amin'ity tokantrano ity zay ka nampahorian'ny satana zao raha lasana bavy zao mitondra aretina mitondra olana saribahana mitondra aretina sarotra sitranina amin'ny anaran'i Jesosy minjera ianao satana potika ianao satana ravy ianao satana ary tsy misy fitoerana ho anao tsony na atao anatin'izao zazo zao na atao anatin'izao raim-pianakaviany zao na atao anatin'izao trano zao na atao anatin'ny fiainan'izao fianakaviany zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tsy maintsy resy ianao amin'izao minitra sekondy zao ary tsy mahazo miverina atao anatin'izao tokantrano zao tsony amin'ny anaran'i Jesosy za dia manonona amin'izao fotoana zao sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy ary ninina olana zay atreanao amin'izao fotoana zao a dia mivaza ny olana zany a misy varavarana misokatra ho anao ary miditra amin'izany varavara-pahasoavana zany ianao a ary dia mandray fahasoavana sy fitahina amin'ny anaran'i Jesosy tompo ianatra ny boky mitsara toko fa 7 zay amin'izao fotoana zao a angataka ny fanahy masina hitarika anay a ampianatra anay hotahina manokana izao fotoana zao a amin'ny anaran'i Jesosy a amen ina tompoka lasitsika ary ampitsara toko fa 7 lavalava kely izy ity paster andiny voalohany a ka hatramin'ny andininy fahatelopolo no vakitsika zany a ny ratsy nataon'ny mponina tao Gibea sy ny namaliny ny Israely rehetra azy ary tamin'izany andro zany raha tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely dia nisy levita anankiray ny vahiny taria tsisy ny tany avoanan'ny Efraima ka naka vaditson-drano avy tamin'ny Betlehema Joda ary ny vaditson-drano nijangajanga sy ny sitaka taminy ka nandao azy ary naka ny an-tranony rainy any Betlehema Joda dia nitoetra tao efa bolana mipaka ary nainga raha lehilahy ka nandeha nanaraka azy hanao teny malefaka taminy ampody azy ary nitondra ny zatoviny sy borikiroa dia napetrany raha vehivavy ao an-trano rainy izy ka no nitandray razavavy raha lehilahy dia faly izy ny aona taminy ary niazona azy ny rafozany raindra zazavavy ka nitoetra teo aminy ateleona izy dia nihinana sy nisotro ary nandro tao izy roa lahy ary no tamin'ny andro fahaefatra dia ny fomaraina koa izy ka niomanandeha fa hoy ny raindra zazavavy tamin'ny vinantiny aoka loha mba naody mba vafo kely ianao ary rehefa afaka zany dia andeha ianareo dia nipetraka izy roa lahy ka niara-ninana sy nisotro dia hoy ny raindra zazavavy tamin'ny raha lehilahy mba maneke ny andro eto anio alina ary eo ko faly ny fonao ary niomana andeha raha lehilahy dia nanera azy toetra ny rafozany ka dia tafandrina taondray izy dia ny fomaraina koa izy ka andeha noho ny tamin'ny andro fahadimy fa hoy ny raindra zazavavy aoka mba naody mba vafo kely ianao ary mijanonjanona aloha mandra-pilan'ny andro ary dia niara-nina izy roa lahy ary raha niainga andeha raha lehilahy sy ny vaditsin-dranony ary ny ankizilahiny dia hoy ny rafozany tany raindra zazavavy taminy iny rehefa arivany andro zao ko masina ianao mandry rehany oalina indra filetika amin'ny masoandro ka mandry eto mba hifalian'ny fonao ary rapitso dia fomaraina ka koa ianareo ka andeha ody ianao fa tsy nety nijanona intsony raha lehilahy tamin'izany ny alina izany fa niainga any izy ka nandeha ary dia tonga tandrifony Jebosa Jerosalema zany ary borikiroa samy voisy lasely no nentiny ary ny vaditson-dranony niaraka taminy koa ary efa mby teo akaiky ny Jebosa izy ka efa arivany andro dia hoy zatovy tamin'ny tompony andeha hiakatra eto amin'ity tanànany Jebosita ity sika ka andreo andry ato fa ny tompony taminy tsy akatra amin'ny tanànan'ny olona lafa firenena zay tsitsy ny zanak'Israely tsika fa androso ihany ho an'ny Gibea ary hoy izy tamin'ny zatoviny andeha sika ka amin'ny anankiray amin'ireo tanàny reto dia any Gibea na ny Rama ka andry any dia nandroso izy ka nandeha ary raha mbola teo akaiky ny Gibea zay any Benjamita izy dia niletika amin'ny masoandro ka dia nivily teo izy andry any Gibea ary niakatra izy ka nipetraka teo an-kianjan'ny tanàna fa tsy nisy olona nampiatrano azy andro tao an-tranony ary indro nisy lehilahy antom-panavy any avy niasa tany Atsa no ny ariva sady olona avy tany amin'ny avonan'ny Efraima koa izy saingy nitoetra tany Gibea fa mimponina tao amin'izay tanàna zany dia Benjamita ary rehefa nanompo masina izy ka nahita ilay vahiny teo an-kianjan'ny tanàna dia io lehilahy antom-panahy akaiza moa ianao ary avy taiza
teo izy taminy avy tamin'ny Betselema Juda izay ka Ankaria tsisy ny tany avoanan'ny Efraima fa ny tany aviako ary eka ny Betselema Juda aho fa pakany atranon'ny Jehova ary tsy misy olona mampatrano ahy kanefa misy milolo ihany ho an'ny brikinay sady misy mofo sy divay ho aisiny ankizy vavinao ary ho an'ny zatovy manaraka ny mpanomponao tsy misy zavatra ilaina intsony de io raha lehilahy antom-panahy fiadanana nevo anao aoka ho aditiko izay rehetra ilainao fa aza mandry foneto akanja dia nitondra azy tany an-tranony izy ka nampinana azy tao an-tranony ka nampinana ny boriky dia nanasa tongotro ireo ka dia nihinana sy ny sotra ary raha mbola nampifaly ny fony izy indro ny mponina tao an-tanàna olona tena ratsy fanahy dia nanodidina ny trano ka nanodona mafy mivaravarana ary nyteny tamin'ilay lehilahy antom-panahy tompo-trano hoe avoainy lehilahy zay niditra tato an-tranonao mba halalana azy dia nivoaka anakeo aminy raha lehilahy tompo-trano ka nanao taminy hoe tsy rahalahako masina ianareo aza manao ratsy fa tonga atao tranoko ity lehilahy ty koa aza manao zany zavatra fady indrindra izany ianareo indreto ny zanako vavy Virjina sy vatsotranoraha lehilahy aoka mba hoentiko mivoaka ireo ka mandry aminy ary atovy aminy zay sitrakareo fa aza ity lehilahy ty no anaovanareo zany zavatra fady indrindra zany fa tsy nentinieno azy ireo lehilahy reo ka dia nalaindraha lehilahy ilay vatotsindrano ka navoakany teo aminy teo alatrano dia naalala azy ireo ka nanao ditra taminy mandritra ny alina mandraparaina ny andro ary rehefa hiposaka amin'ny masoandro vo nalefany andezy ary rehefa maraina ny andro de tonga raha vehivavy ka lavy teo ambaravaran'ny trano raha lehilahy azy nitoeran'ny vadiny ka nivalantotra teo mandrapazava ny andro de ny fomaraina raha lehilahy ka namoa varavaran'ny trano dia nivoakany de tamin'ny lalakaleany arindro raha vehivavy vadotsindrano niapatra teo ambaravaran'ny trano ary ny tanany teo amin'ny tokonany ary o raha lehilahy taminy mitsangana andesika kanto nisy namaly dia nobe tanyray lehilahy izy ka nasampony teo amin'ny borikiny de niangy izy ka nandeha ho any amin'ny fonenany ary rehefa tonga tao an-tranony izy de nakaantsy ka norasainy ny fatiny vaditsindranony dia norasainy araky ny famavanin'ny taolana 12 toko ka nampitondrainy eran'ny tanin'ny Israely rehetra ary o izy rehetra nahita tsy nisy zavatra natao nahita toy izao hatramin'ny andro ny akarana zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egipta ka mandraka androany hevero zany samy makasaina ka mbarao pasteur ya somary lavalava zay vaky teny zay nisy andininy fa 30 mamerina moa zany ny fiarabanao antsika rehetra zay manaraka ny fandarana nisy fahatapahany kely ny fandarantsika teo eo amin'ny ray volana teo eo angamba nalatsaka kely de tafaverina somatsarotsika eto amin'ity toko fa 7 ity ny moa arak'ilay volazan'ny tenin'Andriamanitra pasteur Albaresy hoe ny fahaizanao mandamina tsara no entina miady ka ao anatin' zany rehetrarehetra zany dia raha nisy ny fahatapahana dia fandaminana mahatsara zavatra avokoa ny natao tao anatin' zany fiatona nandritra ny andro maromaro kely izay orisantsika ty mpitsara toko fa 7 ty raha ny marina moa zany pasteur ny zavatra resahany eto amin'ity toko fa 7 ty de anisan'ny tantara anankiray mamofady izy io raha ohatra miresaky tsika ny mamerindesona kely ny Genesis toko fa 9 de tao amin'ny Genesis toko fa 9 no niseho ny tantara ohatran'izao de nilaza Andriamanitra tamin'izay fotoana zay fa ho aringan'Andriamanitra amin'ny safodrano izao tontolo zao fa inoavaly mianaka zay tsy nanatsiny teo anatrehan'Andriamanitra reo irery ihany no navan'Andriamanitra tamin'ny olona marobe tamin'izany fotoana zany zany hoe anisan'ny fototra anankiray nandringanan'Andriamanitra nyty zao tontolo zao ty tamin'ny andro noa zany pasteur Albaresy tantara tsy azo atoloany zany dia ny fahavetavetana ny fijangajangana
ny homosexualité zay le filaza azy sy iren'le hoe fanambadian'ny vavy samy vavy na lahy samy lahy na fanambadian'ny biby amin'ny olona na mariazy ny olona mitovy fananahana dia fahavetavetana ny filazandreny ao anatin'ny baiboly misy zany ny fitsangajangana fa misy ny fahavetavetana ary natonga an'Andriamanitra nandringana ny olombelona rehetra tamin'izany vanim-potoana izany avy amin'ireo taranak'ireo no nitsiry ny taranaky ny olombelona rehetra dia nisy vanim-potoana indray nefa ny rehefa teo amin'ny androny Abrahama dia sady mameno lesona kely tsika taranaka avy amin'ny Sema no nisy any Abrahama Semita dia Abrahama nanana zana-dralahy anankiray atao hoe Lota rehefa tonga tao amin'ny tanin'ny Kanana i Lota sy Abrahama dia samy nanan-karem-behivava nanana omby sy ondry amanosy be dia be izy mirahalahy mianak'ireo i Abrahama dia anisan'ny lehilahy manana fahatakarana manana fahazavan-tsaina dia niteny tamin'ny Lota izy tamin'izay fotoana izay manao hoe mialatsiny aminao rahalahiko raha milaza amin'ity zavatra ity a fefa tena mitombo ny arenantsika sy ianao ka mba tsisy fifandirana eo amintsika mba tsisy ady re eo amintsika dia aleo misaraka tsika fefa mba manan-karem-behivava ihany ianao zy mantsy any Lota raha iana-tsimo ianao dia iana-varatra fa raha iana-varatra kosa ianao dia iana-tsimo tamin'izay vanim-potoana izay moa nafinaritra zany dia hoe nanana ny safidy ny Lota ary Abrahama kosa dia nijalina ma raha aman-dreny azy kananjo ny safidy ny Lota dia diso safidy ihany amin'ny lafiny ankiray satria nandeha tamin'ilay fomba fijerin'ny maso ara-nofo ary dia ny faran'ny Lota dia lasa nanorom-ponenana tany amin'ny faritry Sodoma sy Gomora fantatsika tsara zany tantaran'ny Sodoma sy Gomora zany fa anisan'ny vahoaka be lehibe koa nonona tao anatin'izany tanàna Sodoma sy Gomora zany ary anisan'ny raha oharina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia anisan'ny firenena mandroso Sodoma sy Gomora avo lenta be zany ny fandroso amin'ny teknôlôjia tao Sodoma sy Gomora manam-pahaizana ny olona tao Sodoma sy Gomora nanana ny maizy azy ny mponina tao amin'izany tanàna any Sodoma sy Gomora izany fa ny saingy ny nampalahelo kely pastera dia tsy ny fandrosoana ara-teknôlôjia ihany no nisy tao tsy ny fandrosoana tamin'ny lafiny fikarohana ihany no nisy tao fa ny anandroso tany amin'ny lafiny faharatsiana ihany koa ary tao Sodoma sy Gomora no niverina indray ny tantara dia rehefa nisy an'ilay anjely anankitelo sa anakiroa izy eny namangy any Lota tao anankitelo dia ozy izy niponina tao Sodoma ny lehilahy tao tamin'izay fotoana zay hoe avoay aty reo alalanay azy alalanay le alalana eto moa zany tsy resaka présentation hoe izy ny rahalahiko izy moa zany dia avany Betlehema Jota fa indikan'le hoe alalanay dia hoe entaty reo vetavetanay ho violenay zay ny dikan'le izy dia tsy nanaiky mihitsy i Lota tamin'izay fotoana zay dia nataon'Andriamanitra nanjambena ihany koa moa no mason'ireo olona reo dia tena natonga an'Andriamanitra ny teny manao hoe miala tato ianao fa ho levonika amin'ny afo i Sodoma sy Gomora dia fotoana fohy taorianan'io rehefa tonga somatsara tao amin'ilay toerana atao hoe Zoara i Lota dia nidina ny afo sy solofara avy any an-danitra nandevona ity tanànany Sodoma ity hita moa zany niteboka itovizan'le hoe tao amin'ny Genesis toko fahenina sy tato amin'ilay Genesis toko faha 20 dia ilay fahavetavetana zany ny zavatra nitranga teo pasteur ilay fahavetavetana no zavatra nitranga tamin'izany vanim-potoana izany ka natonga an'Andriamanitra tsy nahazaka ary rehefa ireo zavatra anankoroa ireo no mitranga dia ozy Andriamanitra manao hoe mipaka amin'ny lanitra ny fahotanin'ny olona mitaraina ozy ny tany ity tany ity zany mitaraina le tany mihitsy mitaraina fa tsy ny olona dia rehefa mitaraina io tany io
dia tonga eo anatrehan'andriamanitra ny fitarainany tany sy ny eliko ny olombelona rehetra dia ny zavatra ataon'andriamanitra amin'izay fotoana izay rehefa maheno ny fitarainany tany sy lay eliko ny olombelona dia tsara amin'izay izy pasteur Alvarez. Ary izay fitsarana matahotra izay no anisan'ny zava-doza tamin'izany vanim-potoana izany. Ny bokon'ny mpitory-tena izay soratan'ny Solomona dia milaza manao hoe tsy misy zava-baovao ty ambany masoandro izy fa ny taloha ihany no miverina. Amin'izao vanim-potoana izao miazakazaka ny fandroso ny fatakaran'ny sain'olombelona pasteur, satria dia any amin'ireo tany mandroso tahaka ny hoe zareo japonais na ny sinoa nareo firenena lehibe ato Eropa ireto na ty Amerika, dia amin'izao vanim-potoana izao fa ohatra hoe miasa na manao na miasa amin'ny ankapobeny zay tiako resahany dia tsy dia misy andraikitry ny olombelona ntsony fa efa robot no miasa, robot no miasa. Ary misy fotoana ny robot no manasa vilia, ny robot no miasa tany, ny robot no mamily fiaramanidina, mamily fiarakodia, ny robot daholo no manao ny asa rehetrarehetra. Ny robot io no manao miambina sy raha ohatra ianao zany misy mpangalatra ana dia sady voatifitry ny robot ianao no hita amin'ireny famantarana maro isan-karazany reny. Tsisy tany afena ny taranak'olombelona intsony. Be lehibe ny famantarana zany taranak'olombelona amin'izao fotoana izao araka ny resako teo hoe eo amin'ny resaka ohatra hoe ny puce électronique. Io puce électronique io dia anisan'ny mifono zava-miafina izy io pasteur, zay amatarana ny olombelona rehetrarehetra ao aoriana kely eo. Ary anisan'ny hotafiditra ao anatin'io ilay voalazan'ny bokin'ny apokalypsy toko 7:10 manao hoe rehefa tena njaka ilay bibidia dia ho tonga le hoe tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra raha tsy manana ny mariky ny bibidia. Dia hotafiditra ao anatin'io ilay resaka puce électronique ity zay mbola tsy dia zay moa no hazavaintsika eto aloha fa miresaka amin'ity fitsara toko 7:10 ity tsika. Ny ino ty izy, ny famantarana lehibe zay mahakasika ny fandravanan'ity zao tontolo zao ity dia ndasany mba maky an-dalatsoratra masina pasteur Alvarez. Za mihitsy angamba ny amaky an'ity kosa aloha pasteur satria famalivakinareo daholo le teo dia lasa matiantoka raha mbola tamin'ny Petera faharoa toko 7 dia zao nivaky amin'ny tenin'ny soratra masina amin'ny 2:11 Petera faharoa toko 7:2 hoe tsy eo amin'ny 2:11 fa eo amin'ny 5 fa minijamba ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra sy ny tany koa izay niseho avy tamin'ny rano sady rano nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra, ary rano koa nandravana izao rehetra izao talohany tamin'ny nanasaforana azy. Fa izao lanitra sy ny tany ankehitriny izao dia azon'ny izay teny izay ho amin'ny afo ka tehirizina amin'ny andro fitsarana sy ny fanaganana an-dratsy fanahy. Eo amin'ny 9 fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa mifirimoromona mafy ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra ka hodorana avokoa ny tany sy izay eo aminy. Koa raha levona ho toy izany zao zavatra rehetra zao dia olona tokony hanao ahoana moa ianao amin'ny fitondratena masina sy mitoe-panaraka an'Andriamanitra sady manantena ny mampahafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra zay amay sy alevona ny lanitra ary andoro sy ampempo ny tena ny zavatra rehetra. Kanefa araka ny teny fikasana dia manantena lanitra sy tany vaovao zay toeran'ny fahamarinana. Eto zany ny pasteur Alvarez dia manam-pirofo fa izao lanitra sy tany hitantsika izao dia ho tehirizina ary ho levonin'Andriamanitra. Ny fitsarana ataon'Andriamanitra zany dia ho levonin'Andriamanitra amin'ny afo izao tontolo izao. Ary zay no mahatonga ny baiboly mametraka fanontaniana hoe ripino malala atao anatin'ny tokantrano. Raha ho avy zany andro zany ka mirimorimo makany amin'ny fampitehina izao tontolo izao dia manahoana ozy ianao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, manahoana ny fahamasinanao, manahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Mbola ao tsara ve ny fiazakazanao sy ny fijoroanao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Fa ny zavatra mitranga zany pasteur raha ratsy fiambenana ny mpino, ratsy fiambenana ny olon'Andriamanitra anankiray, ratsy mibebaka ny mpanota anankiray dia hiaraka ho levona avokoa
ary zay fahalevonana zay dia fahafatesany fanahy mandrakzay ary sofa nomen'andriamanitra jesosy kristy tompo mba hahafahatsika mandositra ny fahatezerana zay ho avy ka tsy maintsy hiatra am'izao tontolo zao. Ina moa zara tiako ambara ao anatin'le izy hoe lay famantarana mahakasika ny fiaviany jesosy sy ny fandevonana ny zao rehetrarehetra zao de efa mitranga satria inona ozy ianao zavatra mitranga le tantara tany amin'ny genesis toko fahenina lay tantara tao amin'ny genesis toko fa 9 mahakasika ny hoe fanambadian'ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy na ny biby sy ny olona. Misy vehivavy tena manaiky hovadian'ny biby, misy lehilahy manambady biby, ary misy lehilahy manambady lehilahy, vehivavy manambady vehivavy. Ary ny tena mampalahelo de hoe any anatin'ny fiangonana ao nanomasinana azy misy mpitondra fivavahana mitsodrano azy de manao akanjo mariazy ohatrany akanjo mariazy rehetra le biby am'izay fotoana zay fahavetavetana eo anatren'andriamanitra. Zany hoe miverina tamin'ny andro taloha hoy ny boky mpitoro tena zany manapirofo fa raha mijery an'izany zany ny kristianina de tsy tokony mivariana am'le hoe efa tena miaratsy zao fiainana zao fa nyzara tokony havariana de hoe antomotra ny fiverenan'i jesosy eny am'raha olanitra miazakazaka ho any amin'ny fampitena izao tontolo zao ary tokony hijoro itsika pino fa tsy variana lay famantarana hoe efa tena lehilahy samy lehilahy no mivady vehivavy samy vehivavy mivady efa manambady biby ny olona sy ny maro samihafa rehetrarehetra fa ny tokony toe-panana antsika zany de hoe miseho zany rehetrarehetra zany fa manahoana kosa za manahoana ny fiangonako manahoana ny ankohonako manahoana za eo amin'ny fijoroka eo alohan'ny sitrapon'andriamanitra mbola ao tsara ve de anjaratsika no meritreritra sy mandinika satria fanontaniana mipetraka fotsiny hany zany rehetrarehetra izany mba atonga atsika tena hoe iomana satria ozy aho teo hoe miazakazaka ny fandrosiny zavatra rehetrrehetra am'izao tontolo zao miamandroso pastera ny fiazakazany zao rehetrarehetra zao satria be lehibe le olombelo efa mikasa hipetraka eny amin'ny planeta any ambony tsy takamaso any akoatra ny volana de misy planeta zay efa hita ny taranak'olombelona ifondrany monina tsy hoatsy kanefany zavatra tsy ho possible mihitsy zany zavatra mitranga zany be dehibe zany ny vokapikaroana mitranga am'izao vanim-potoana izao kanefa etsakilany de miara-miazakazaka mandroso miaraka am'izay ko ny fiazakazany faratsiana ary tonga eo amin'ny faratsiana faratampony ny faratsiana faratampony dia io resaka fanambadiana zay tsy araka ny noforonon'andriamanitra io pasteur Alvarez satria raha mijeritsika ny baiboly de vehivavy ray ho an'ny lehilahy anankiray zay ihany eo anatin'ny baiboly pasteur Alvarez. Marina tokoa zany pasteur satria manamafy ny tena hoe tena anisan'ny famantarana tokoa ny fanakekezany vanim-potoana hiviany jesosy kristy tompo eny amin'ny raha hoany lanitra raha ny faratsiana hita raha zavatra nytenenao teo pasteur lay resaka fanambadian'ny lasamilasa ny vavy samyvavy zavatra mahatsiravina vetaveta ary na de miteny azy aza moa pasteur de baiboly tsy na milaza an'izy de tsy maintsy resana le izy fa na mihita eninao mihitsy na mitena miresaka an'izany ohatrany mahamenatra fa ohatra lasa ohatrany hoe zavatra lasa ara-dalàna le izy lasa ohatrany hoe zon'olombelona zany le zavatra mahamenatra lasa no amarina natao ara-panjakana mihitsy le fanambadiany lasamylahy ary zany mihitsy zavatra mitranga am'izao fotoana zao famantarana ary famantarana ihany koa viaviany jesosy eny am'raha lanitra pasteur am'izao fotoana zao dia nisan'ny familaza an'izay ianao dia araroto kely koa milaza an'izay fa ny mpanara-baovao moa zany dia mila manara-baovao ianao fa nahita vaovao zao ny tena tsika pasteur milaza fa hoe ry zareo amerikana zao de efa nanaika ny amindrana ny renivohitry Israela ao a Jerosalema satria ao Jerosalema moa zany no renivohitry Israely hatramin'izay fa hatramin'ny nazon'ny fahaleovatena moa zany fotoana efa taty aoriana taty aoriana elabe dia ao Tel Aviv no renivohitry Israely fa am'izao fotoana zao zany ny Israely ny amerikana de efa nanaiky hoe satria moa ny amerikana première puissance mondiale dia nanaiky ary namindra ny ambassadeur-n'zareo ao a Jerosalema ary efa mandeha ihany koa ny projet pasteur ary efa andriamatoa filoha-pirenena ny amerikana moa Donald Trump de efa tonga tany Amerika mihitsy nanehoany lay mpitondra fivavahana tany Israel tany Jerosalema ny plan n'lay tempoly fahatelo nisy moa zany tempoly tamin'ny andron'ny Solomon pasteur voalohany
de ravy ny telopolo iny ary nisy tempolo faharoa tamin'ny andron'ny Ezra sy Neemia de ravako iny tamin'ny fotoana fitopolo taorinan'ny Jesosy Kristy tompo ary am'izao fotoana zao de efa manomakomana hiditra ny plan de efa vita ny toerana naovana an'le tempolo de fa ao ary zany dia manambara ny fanakekeza ny Jesosy Kristy tompo satria tsy ho vita kory tempolo fantelo io de fa ho avy ny am'raha lanitra Jesosy pasteur ary isy tempolo faefatra hoentin'ny tompo midina avy any an-danitra hoeto amin'ity tany ity zay manambara moa zany fa tena akaiky de akaiky ny fiavian'i Jesosy eny am'ireo lanitra fa iverina ato am'le Genesis toko faha 20 pasteur satria atony lesitsika am'izao fotoana zao raha fitiny kely tantara nisy eto de zao pasteur hoe nisy zany a lehilahy levita anankiray zany levita zany moa de mpanompon'Andriamanitra lehilahy anankiray akevitry ny hoe baiboly moa zany tsy miprécise fa akevitry ny hoe maty vady ty rangaha ty pasteur de nakavady anankiray zany izy ary rehefa nakavady anankiray izy dia tiany loatra ivadiny io pasteur tiany loatra ivadiny io ary na de tiany azy ivadiny io de natao zay fomba rehetra zany kiarakarany ivadiny io fa ny nampalahelo tsy ndarahiny le raha matomy mihitsy zay zavatra fitiavana nation an'le rangana azy tsy ndarahiny mihitsy dia lasa nampirafy ty vehivavy ty ny jangajanga ary dia niala tao anatin'ny tokantranony de niverina ho any amin'ndrainy ho any am'le toerana nisy azy taloha ary rehefa tonga tany amin'ny toerana nisy azy taloha izy tany izy pasteur dia satria tia loatra ty vehivavy ty rangaha ty pasteur tena tiany loatra tiany tamin'ny fony rehetra sy mifanahy rehetra ty vehivavy ty vehivavy vaditsindrano ty dia tonga tany izy ary de nanao teny malefaka taminy nanao zay fomba rehetra nangalany azy tany raha zay fotsiny aloha zay etapa voalohany zay no jerevantsika dia manambara inona moa zany zany dia manambara ny Jesosy ihany zany révélation an Jesosy isika dia hoariny ten'Andriamanitra pasteur ny fiangonana am'izao fotoana zao fa vady ampiakarin'i Jesosy manambarana zany pasteur tamin'ny bokin'ny apokalypsy toko faha 2 zao mivakiny bokin'ny apokalypsy toko faha 2 ny andininy voalohany de zao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao ary rehefa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony andiny faharoa zay ny tena jerevantsika hoe ary nahita fa indro ny tanàna masina de Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra vaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iona amin'ny vadiny tsika dia hoarin'Andriamanitra tahaka ny vady ampakarina zany ny fiangonana vady ampakariny Jesosy Kristy tompo ary ozy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Jona toko voalohany ihany pasteur manao hoe rehefa nisitaka ny olombelona nanota ny olombelona de tafasaraka tamin'Andriamanitra ary rehefa tafataraka tamin'Andriamanitra ny olona de niverina ho any amin'ny fahotany de zao ny voalazany ten'Andriamanitra pasteur tamin'ny Jona toko voalohany vavakiko kely zay ten'Andriamanitra zay pasteur Jesosy Kristy tompo rehefa tany an-danitra tany dia tahaka an'ity lehilahy ty dia nalahelo ny vadiny nalahelo ny olombelona nalahelo ny zanak'olombelona nalahelo ny fiangonana izy dia zao voalazany ten'Andriamanitra milaza manao hoe andininy fafolo Jona toko voalohany andininy fafolo manao hoe teo am'izao tontolo zao izy ary izy no nanaovana izao tontolo izao mantsy Jesosy zany izy io teo am'izao tontolo zao Jesosy ary Jesosy no nanaovana izao tontolo zao nefa zao tontolo zao tsy nahalala azy tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy zany hoe ity lehilahy tonga tany amin'ny vadiny ty de manambara ny Jesosy zay tonga teto ambonin'ny tany tonga hitady sy hamonjy ny very tonga apody ndray raha olazaina fanoarana de le vadiny sitaka ndika zay de hoe apody ndray ireo zanak'Andriamanitra nanotaka tafasaraka tamin'Andriamanitra ary mivarina ho any amin'ny elo ny lalany de tonga Jesosy Kristy tompo amonjy an'ireo olondrao zay zany natongavany Jesosy fa zao zavatra tsy nitovizan'ity lehilahy ty tamin'i Jesosy pasteur rehefa azonyity lehilahy ty ny vadiny dia tonga reo lehilahy araka ny lazainao teo pasteur tonga le lehilahy tao an-tanàna nitady an'ity lehilahy ty hoe mivoay ianao mba halalana ianao matsy an'le lehilahy napetrano azy zany dia ity lehilahy ty le vadiny navoaka ny tany anaovan'ny olona ny abibiny sy ny fahavetavetany tany de matany le raha mato fa tsy ohatran'izay niny Jesosy fa i Jesosy raha tonga teto ambonin'ny tany de tsy nanaiky tsony izy hoe ny fiangonana no faty ny zanak'Andriamanitra no faty hoe ianao mena zao ten'Andriamanitra zao no faty tsy nanaiky an'izay Jesosy fa ozy Jesosy hoe aleo za no faty fa zareo tsy ho faty
ny fitiavan'i jesosy zany pastera dia ambony lavitra no fitiavan'ity lehilahy ty ary zany na samy hafa azy amin'ity levita zay niala tany a jerosalema betlehema jody tya aka ny vadiny zay mahasamy hafa azy an jesosy kristy tompo zay niala tany an-danitra tonga teto ambony tany hitady ny fiangonany a ary rehefa samy nahita avy izy am'raha lahy reo de ty lahy ty de révélation de jesosy kristy zay mitady ny fiangonana mitady anasy ianao am'izao fotoana zao fa jesosy tsy nanay kosa ny hoe izasy ianao député any devoly tsy nanaiky an'izay jesosy fa ozy jesosy hoe intya alolotra anay koa fa izany ny fitiavana lehibe indrindra tsy misy manana fitiavana lehibe zao izy ny tompo a de manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany zany nafantasan'i jesosy kristy tompo pasteur de zao ny amonjy atsika tsy mahafaly an'ny tompony afatesany ratsy fanahy fa niovany amin'ny lalany mety anaty olana ianao am'izao fotoana zao mety anaty adotsatra ianao am'izao fotoana zao mety mitady anao re devoly reo mety mitady ny ainao fa jesosy kristy tompo a efa nandatsaka ny rano talohan'ny fotoana ary vonany ambola amonjy anao izy am'izao fotoana zao karaha hifikitra aminy ianao hitady anazy ianao ary hikatsaka mandrakariva ny famarinana anatin'ny tenin'andriamanitra ary vonany akatony tenin'andriamanitra tsy hipotoka zany ianao tsy ravo zany ianao satria efa maty jesosy kristy tompo zao volazan'ny romana toko vavaly paster manao hoe izany hoe mpangalolom-bo fidin'andriamanitra andriamanitra manamarina azy kristy ny efa maty sady nitsangana tamin'ny maty ary am'izany rehetrarehetra zany de manotra no mpandraisitsika am'lay lalan'lay tiatsika tadio efa maty anao jesosy tsisy antony tokony heretanao fijaliana tsisy antony tokony heretanao aretina itsony tsisy antony tokony heretanao fampahorina isan'andro zao fa raha mino ianao ary manaiky ny filazantsara ny ten'andriamanitra manaiky an'ity voalazan'ny baiboly ty manaiky ny famonjena zay nataony jesosy ianao dia hiditra tsehatra amin'ny fiainanao andriamanitra ary ho hitanao a ny voninahitr'andriamanitra pasteur ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra zany foana no hirahiratsika eto mba tonga an'le olona tena tafahoana amin'andriamanitra tsapan'izany atao hoe fanatren'andriamanitra sy fifandraisana amin'andriamanitra zany ny antonyity fampianarana ity ny fampianarana ohatran'izao zany pasteur Alvarez de azahoentsika foana hoe tsy fananganana doctrine manokana tsy dogma na pasteur na fiangonana manokana fa tena hoe lesona ho atsika rehetra atao anatin'ny titoko an-trano na ny am'toerana maro samihafa zay manaraka n'ity fandarana ity raha iverenako hoe lay tantara ato amin'ity toko fahasivy folo ity dia nisy lehilahy tokoa teo amin'io tanàna io tao Gibea marina moa zany ty tanàna tao hoe Gibea ty a dia ao anatin'ny faritry ny tanàna ny benjamita izy ty ny fokon'ny benjamina zany de nisy lehilahy antim-panahy tao lehilahy antim-panahy tao am'ty fokon'ny benjamina ity de io no nampandroso an'ity raha lehilahy ty sy ny vady sy ny ranony sy ny mpanompo zay niaraka taminy ary rehefa tafiditra tao a io raha lehilahy levita io niaraka tamin'ilay vadiny de niteny lay olona le zatovolahy teo amin'ny tanàna manao hoe avoay aty io lehilahy io matsy le levita zany alalana iazy zany hoe raha tsorona amin'ny teny manokana zany de hoe anaovana filana io lehilahy io filandratsy de niteny lay lehilahy antim-panahy manao hoe aza manao an'izany rahalahiko fa manana zanaka vavy virjina anakiroa sy ny vadiny raha lehilahy avokako aminareo dia lay vadiny le raha namana le vita moa zany no navoaka teo fa tsy navoaka ny asy fa tsy navoaka le olona teo an-tanàna tsy nila n'le zanaka vavin'le rangahy fa ny ametaveta nyty rangahy mihitsy no tena tao de rehefa navoaka le izy a de nanaovan'ny filany ratsiny izy rehetrarehetra tao mandrapahazava ratsy ny andro ozy izy ny soratra masina inona moa ny zahatra tiana ambarao anatin'le izy pasteur Alvarez hoe tam'izany vanim-potoana zany no efa nisy ity le hoe ny violeny ranina ho ny zanaky ranina ny violeny ranina ho ny vadiny ranina ianina ho ny nanadala zaza tsy ampitoana tam'izany zany ny efa nisy an'izany zavatra zany nisy vehivavy ny tariny vonon'olona tary amin'ny faritra ohatran'izao anaty atiala kely ohatran'izao de mbola de rehefa nijereny ny dokotera izy dia avy ny violeny de aveo ny vonony tantara efa nisy zany tany amin'ny boky tsara toko fahasivy amby folo ary izy miverina am'izao vaninandro ianantsika zao io ho hitantsika moa eo amin'ny toko faharoapolo ny fisavoritahana nisy teo
fa raha tonga de manatsidy kely eo am'toko faroapolo de ringana tanteraka ny taranaky benjamina lehilahy raha tsy diso efajato sisany lehilahy teo amin'ny taranaky benjamina efajato lasa izy reo lehilahy zay ny overina hoe endry zany zay sisy fa ny vehivavy rehetrarehetra sy ny lehilahy rehetrarehetra efa manana vady anina rehetra miringana de vonoana dolidoly zany hoe nizaniza zany a miaina tao anatin'ny fahavetaventany io mazava ho azy fa na de eto ambonin'ny tany azy de mijinja ny vokatra izy io a pasteur Alvarez mijinja ny vokatra izy io ary eto ambonin'ny tany zao de fa tena ohatrany hoe raha ny lalàna fotsiny raha eto Madagasikara atsika tsy mahita zay any ampitan-dranomasina any fa eto Madagasikara de efa nisy tramin'ny taloha be io lalàna io mbola tsy de nampiarina loatra izy io ny tany alohaloha tany fa zao zany manomboka miamafy zany izy io zao pasteur manomboka miamafy taloha ianao raha maheno an'izany ohatra hoe nisy vadin-drano nangalatra ny rano na nisy olona ny violen'olo ohatran'izao ohatrany tsy de zava-maivana zany taloha fa am'izao zany efa tsy azo atao ntsony zany hoe misy olona anankiray de violen'ny olona anankiray fa mafy ny sazany zany a mafy ny sazany zany nefa ny zatra mahagaga de mbola misy manao ihany mbola misy manao mbola misy mihitsy ary mampalahelo ary ny akoatran'le hoe mbola misy a dia eo le sazy any anatin'ny fonja fa le sazan'le izy mandrak'izay araka ny resako taminao teo hoe ny vokadratsiny io a de misy aretina tsy sitrapanafody asa raha azotsika sary a-tsaina fa zany atao hoe VIH sida zany any aretina voaingana tsaiky fa tao anatin'ny telopolo taona kam'zany taloha tsy isy an'izany fa inona ny natonga an'io raha ny fahalalako azy zany pasteur raha ny tantara henoko de hoe nisy olombelona nanomboka nanambady gidro nanambady gorille de avy amin'ny alalan'izany ny atombohan'ny virus ny VIH sida de manomboka teo zay rehetrarehetra mandika an'io lalàna io lehilahy manambady lehilahy vehivavy manambady vehivavy olombelona manambady biby manerana an'izao tontolo zao zany de io ny aretina tsy ahita-panafana io so ny fahafatesana zany zao tsy ahita-panafana fahafatesana tsisy fanafotony VIH sida tsisy fanafotony tsisy satria mavisatra loatra eo anatrehan'Andriamanitra lay fahotan'ilay taranak'olombelona ary ina moa ny antony hitantarana an'izany rehetrarehetra zany hoe mety voafatotra ianao mety voageja ianao mety tena ao anatin'ny famatorana mihitsy ianao am'izao fotoana zao raha jerentsika ny fototro i zavatra io raha jerentsika ny fototro i zavatra io a hoe inona ny nahatonga an'io de miverina am'le sona teo aloha tsika pasteur Alvarez de ity fokony benjamina ity de anisan'ny foko anankiray zay niteraka taranaka somary ohatran'ny ratsiratsy vitan'izay ratsy vita de lasa ohatrany hoe zay nateraka tamin'io taranaka io zany ohatrany olona masitsika ohatrany olona tsy azo ivalozana ohatrany olona mametaveta olo de jerenao tsara fa tian'Andriamanitra foana nefa ifokona izany aty zany azy satria raha ny fidy mpanjaka Andriamanitra de tao amin'ny fokony benjamina ny mpanjaka voalohany indrindra tao amin'ny zanak'Israely de Saoly fa Gibea mihitsy tao Gibea mihitsy fa ny zava-doza nefa de izao lay fototra ratsy taty zany a tsy afaka mihitsy na de napetraka teo amin'ny toerana maizy azy io moa zany pasteur dia efa tenintsika foana hoe anisan'ny miteraka zava-doza ho amin'ny taranaka anankiray zay tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra de tsy fahafantarany an'le hoe manahoana ny fototro ny ray aman-dreniko sy ny razam-beko satria de misy ohatra hoe misy mpivady nanambady ianao 7 taona tao anatin'ny tokantrano ianao zao mijery ty fandarany ty de ny fakaty be nareo nandritra ny 9 taona sy 9 volana fa tatao anatin'ny 9 bolana farany efa hofeny 7 taona zao fanambadianareo de gidragidra tsisy fitsarany mihitsy de mametra-panontaniana ianao hoe nivadika ve le vadiko fa nanina izy mivadika ohatran'izao tsy toetra nyty olo tiako ty mihitsy zany eo ihany le fivadiany eo ihany le hoe fakam-panahy eo ihany le hoe tsy fahampimbavaka fa ny marina pasteur de zao rehefa tena zoinao ny tokantrano ny vehivavy ino tokantrano ny lehilahy io de any amin'ilay ray aman-dreny miteraka na any amin'ilay
razambe teo aloha na taranaky ny olona misarabady na taranaky ny olona maro vady otra ny nanambady anankiray ny nanambady anankiray ohatra ny dadany fa ny misisiny any misy vady anaky telo zay izy zany hoe anankiray no ao tokantrano fa ny anaky telo mandendeha andretrarehetra ny any ko de zay zavatra zay zany a mepita ty am'le taranaka satria efa mbaratika ty foana hoe raha mikorina izy io ary zay raha mikorina izay a tsy afaka amin'ny alalan'ny fahendrena bonaika be fotsiny hoe endro be fotsiny eo na hoe mivavaka tsotsotra fotsiny eo de kipino maso sy pastera de mikipy mitsangana de mitsangana mipetraha de mipetraha anao rakitra tsika de anao rakitra mitsangana ndray famelan-keniko de makina salafa roa telopolo sambatra ny olona voabelaniko zao sarina fahotana nefa tsisy ezaka avany aminao mihitsy fa mitsangana de mipetraka de mitsangana de mipetraka fa tsy maintsy misy fibebahana lalinao tsy maintsy misy fekekeliko lalinao ary raha tsy fantatrao ny zava-miafin'le hoe rahan' jesosy kristy zay ikorina ao anatsika hanafaka atsika de na iezaka hoendry azy ianao mikorotana foana le tokantrano zany eny le maratsy be ndre izy isaoly ane pastera rehefa jerenao ny tantarany saoly ohatrany hoe tsy nanofadisony zany izy fa faoty tena gravy teo anatren'andriamanitra nefa le nataony ao amin'ny samoela voalohany toko fatelo amby folo nanao faoty be mihitsy izy ohatra ny zavatra tsotsotra nandraisany azy fa tsy navelan'le ozona ho tafapetraka teo amin'ny fiandrianana mihitsy na de efa mbary sandratra aza le taranaky saoly tao gibea lay taranaky benjamina tao gibea de tsy netiny sandratra mihitsy pasteur alvares vokatry lay ozona io le teny antsika foana le hoe ozona avany amin'ny razambe ozona avany amin'ny razambe ka raha tsy misy pasteur fanapahakevitry le olona lala io safidy foana ao a safidy foana misy olona ne te ho afaka fa tsy mety hivavaka misy olona ne te hanompo an'andriamanitra te hilamina amin'ny fiainany fa zaho tsy te hivavaka mitabataba zany a misy olona ne te hilamina ny tokantranony fa izy ty zany re olona tsy vitan'le hoe atao mbavaka fotsiny fa ny andrakitry pastera mitona mbavaka anao ny andrakitry andriamanitra manafaka anao fa ny andrakitrao tsy maintsy manolo tena tsy maintsy manolo tena ao an'andriamanitra tsy vitany mijery fotsiny eto amin'ny télévision eto izy ty fa misy andrakitry ny tongotrao miainga ny tongotrao makany anatin'ny trano fiangonana za tsy mitenana hoe avy ty fa misy fiangonana be dehibe azo no hidirana fa tsy voatero aty tsy atonona koa aty raha ty daholo tsika rehetrarehetra de manjary lasa ohatrany hoe resaka clientélisme izy raha izay fa tsy zay le izy fa misy fiangonana be dehibe azonao hidirana de am'ireny fiangonana reny anao misafidy hoe izy am'reto fiangonana reto ny afaka anao délivrance ampahafantatrany ty zava-miafiny ty anonganana sy anam-potenany ty fototra ratsy ty fa ratsy rava le fototra ratsy de zay taranaka amin'ny fandemy rehetrarehetra manao ohatran'io daholo manao ohatran'io daholo jereo tsara na teo amin'ny taranaky abrahama ny anisan'io pasteur isaka ny ohatry ny afaka afaka isaka satria isaka tsy nampirafy i rebeka ihany ny vadiny fa tao amin'ny jakoba sy esao de mbola tsy tapaka le zavatra nitsanga taty amin'ny abrahama satria abrahama nanambady vady kely nanambady any iagara izy nanambady any ketora izy de taty amin'ny androny esosy jakoba le izy niverina indray le izy pasteur na de mpanompon'andriamanitra lehibe azy reo mpanompon'andriamanitra io tratra ihany taty aorina fa isaorana moa andriamanitra fa tato am' jesosy zany ny fanafahana zany rehetrarehetra zany ato am' jesosy foana ny fanafahana le izy ka na aty a madagasikara ianao na any Europe ianao na eto Moscou ianao na aty États-Unis ianao na aty Dubai na Koweït de azon'andriamanitra taony manafaka anao ao anatin'izany olana ara-pitiavana olana ara-panambadiana misy amintsika tanora ato anatin'ny tokantrano a misety sy mitomana tena feno ratra ao anatin'ny fonao ngamba impity anao zao ve tovavy kely niaraka tamina lehilahy nefa voaraika amby 20 taona na misy zazalahy kely atao anatin'ny tokantrano anato lasa be tsy miteny fa maninonao be tsy miteny de ohatrany tampotampoka eo rava foana le fiainam-pitiavanao tsy mahatsangana ny tokantrano ianao ary nitafiditra ao anatin'ny tokantrano mangozogozo fitenitsika eto foana ny hoe misy efa misaraka fa misy vao mitritra de efa tena eo mbavahona ny fampiteny ianao fa jereo ny le fototra fa rehefa hitanao ny fototra amin'io ka rava fototra ratsy io de manangana fototra vaovao zany hoe misy zavatra ravana aloha de misy zavatra tsangana de ao anatin'zay fandravana sy fananganana zay a
de misy zatra maniry am'izay de hotahina am'izay a ianao sy ny taranakao a izany ohatraohatr' zay ty tantara eto amin'ity mpitsara toko fa 7 ty pastera amin'ny rapitsika miresaka an'le hoe maty moa zany io vehivavy io ny farany maty ny violen'olona ary le olona ny viole azy tonga de tratra mbodiombo mihitsy mbodiolo sa mbodiombo fiteny de tratra tena tratra mihitsy de ozy izy le tantara rehefa le mifarany manao hoe mbola itoy ozy iny paster fitipitin kely le tantara alohan'ny ivavahantsika paster amranona fotoana le teo de araky ny teninao hoe maty ny violena maty ny eritreritra moa zany ty vehivavy ty mba ilaza zavatra kely mampalahelo po tsera am'izao fotoana zao fa misy karazana zavatra misy eran-tany izy ty vaovao maeran-tany ary malala an'izany daholy na ny kristiana na tsy ny kristiana misy karazana olona paster dia manao eritreritra amina lehilahy izy a de kizy lahy kely no anaovany eritreritra pédophile moa zany filazan'zay ary dia mampalahelo fa misy karazana toko-pivavahana mpitondra finjakana amina mpitondra fivavahana amin'ny fingorana anankiray de tena malaza amin'io zavatra io mihitsy a tena mampalahelo de mampalahelo ary misy koa moa miseho amin'ny endrika maro moa zany le eritreritra paster ary mampivarahotsana paster mieritreritra le izy be de be le izy amin'ny endrika maro fa nisy talohan'zao fandaran'zao de nisy olona nyresaka tamiko paster tiako na 2 andro talohan'zao na 2 andro de nisy rempianakaviana no nantona anahy de zao ny teneny paster hoe mana problema paster ozy izy fa ty zanako vavy kely 2 taona ty dia nisy nanolana ary zao izy izy tany amin'ny dokotera de zao izy izy niteny le dokotera tamiko hoe zao izy tsy afaka hitsabo an'ity zanakao ty raha tsy torinao any amin'ny polisy ny lehilahy nanolana an'ity zazavavy kely 2 taona ty de nanatona anahy moa zany le rempianakaviana paster de zao nyteneny paster inana ataoko izy izy fa tsy manaiky le dokotera ny itsabona an'ity zazy ty dokotera tsy manaiky mihitsy fa hoe tsy maintsy toriko le lehilahy nanolana an'ity finao an'ny olana raha torinao izy toriroa izy de ozy izy ozy le vehivavy mantsy anah hoe kanadako reta-po amboko paster nanolana ny zanako olo efa manambady nefa nanolana ny zanako dina ny tokony ataoko de ozy mantsy anazy raha tsy torinao raha nga io a de mbola hitady olo-kafa indray izy olano a de lasa ianao a sady tompony andraikitra ianao any amin'ny vehivavy zaza zay mbola olana io zaza io fa tsy maintsy mandray andraikitra ianao eto am'zany le zava-doza mitranga paster hoe le olona manolana zany de tsy hafa fa olona manodidiny eo ka mila fitandremana satria efa tena misy aratsipana tena mampivarahotsana am'izao fotoana zao ka isika rempianakaviana mitandrema itambavaka ny zanakao aoko ianao isan'andro de angataka ny rano jesosy andrakotra ny zanakao la andrakotra ny zanakao vavy iary ny tokantranonao isan'andro mba tsy atonga an'lay ratsy ao amin'ny fiainanao fa le lehilahy ny na hosazina azy ary mendrika ny hosazina mihitsy le lehilahy nanao an'zany ary za moa de naprésien le vehivavy ndana torio ana de nadanao azy fa na de hotorinao azy lehilahy iny efa vao vetaveta le zaza fa aleo mangataka ny rano jesosy a iaro ny zanakao satria ozy ny ten'andriamanitra hoe paster ny zanak'israely tany amin'ny tany Egypte de nohony amin'ny rano ny zanak'ondry zay tadidony rano jesosy raha ny tena marina paster tokony ho faty mihitsy ny zanak'israely tany amin'ny tany Egypte satria ozy ny ten'andriamanitra zay mamono amin'ny sabatra de vovaty ny sabatra satria zay mihitsy ny teny jesosy mantsy amin'ny petera rehefa namoaka sabatra petera namaly andreo miaramily reo de ozy jesosy mantsy amin'ny petera ry petera ampidira amin'ny trano ny sabatra ao fa zay mamela amin'ny sabatra de hofaty ny sabatra araha tadiditsika verina kely paster le tantara tany aloha tany a tamin'ny fotoana ny zanak'israely zanaky jakoba rehefa nyvetavetain'ny olona ny anabavy ny dina zany tam'izay fotoana zay tao sekemo de mody nanao sary nanao fanekena tamin'leo tompotany tam'izany fotoana zany levy sy simeona tam'izay fotoana zay dia ozy izy levy simeona aoka hoforaninareo a de afaka mifanambady amin'ny anabavinay de jakoba moa tsy nalalany nina tam'izay fotoana zay fa de jakoba zakaga hoe to mba nalaky namela eloko ihany koa reto zanako lahy reto kanjo rehefa nofirana daholo lehilahy tao sekema de afaka 3 andro iny tsy nanafika izy aloha tamin'ny andro voalohany fa navelany ao tamin'ny andro faharoa le olona efa mijaly be etretinao tsara olona 70 taona 20 taona 50 taona 30 taona no nofirana mijaly be zany ary tamin'ny andro fahatelo avy nofirana reo lehilahy rehetra tao tanàna de tonga am'izay levy paster sy simeona tondra sabatra ary de namono ny olona rehetra teo an-tanàna maty daholo ny lehilahy teo an-tanàna tam'izany fotoana zany noho nataon'ny levy a sy simeona noho na metavetana ny anabaviny
de ozy ny ten'andriamanitra zay mamona amin'ny sabatra de tokony ho faty amin'ny sabatra ny tena marina vokatra zay famonoany zanak'israely amin'ny sabatra izay de tokony ho fatin'ny sabatra izy fatin'le famonona ny lamatorehetra tany amin'ny tany Egypta tamin'izany fotoana zany fa noho ny amin'ny rano zanak'ondry paster noho ny amin'ny rano zanak'ondry noho ny amin'ny rano zanak'ondry a de namindra fo tamin'ireo israelianina reo a ny tompoandriamanitra de namelona azy ka nitondra azy tany amin'ny tany Egypta ka zay ny antony angatahana ny rano Jesosy mety misy fahotana nataonao tany aloha tany mety misy zavatra ratsy tsy mety nataonao ny rano Jesosy a afaka miaro anao a afaka mitantana anao ivavaka tsika am'izao fotoana zao ary angataka ny rano Jesosy ny tenako a mba andrakotra anao a andrakotra ny ankonanao a andrakotra ny asanao ary ivavaka sika raha eo misaotra anao zay satria dia nianatra fahamarinana ndray zay androany a momba ny teninao zao voalaza ny teninao manao hoe ahoana ny arovany zatovy ny lalaka le antso voaloto a ny fitandre manaraka ny teninao mivavaka am'izao fotoana zao a aoka ny ranao Jesosy a ndrakotra aoka ny ranao tompo a hiasa am'izao fotoana zao ho fiarovana ho an'ny zazakely na zazalahy na zazavavy na tanora tovolahy na tanora tovavy na ray aman-dreny na efa ray na zoky olona aoka ny raso anao Jesosy andrakotra an'izao tokantrano ny asa ny fiara ny moto ny asa fivelomana ny toeram-piasana zay manray am'izao fotoana zao a ity onjam-peo ty aoka ny rano Jesosy miaro tahaka an'le tany amin'ny tany Egypta raha ny tokony izy tokony ho faty mihitsy ny zanak'Israely tompo noho ny amin'ny famonoana zay nataony fa noho ny amin'ny rano Jesosy a de nahazo famindram-po nahazo fiarovana de velona ihany ko noho ny amin'ny rano Jesosy Kristy tompo a dia izy famindram-po fasoavana fitahina fanambinana am'izao tokantrano zao am'izao raha lasy anabavy zao aoka ho tahina ny tsiraray avy a amin'ny anarana Jesosy amen farany eo ny fotoanantsika ho amin'ny rahampilosondray veloma tompoka veloma tompoka manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy hianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny raina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoka